Faly miarabantsika tsy rerafindray tratry ty lady maraina fa roa amby roapolo ny volana jiona ity misotroan'Andriamanitra isika mbola nomeny tombonandro hatrany ary fahatsika mandray ny fahasoavany lohandirantsika ny amofony an'io dia vavatsika itombo Andriamanitra io mbola avy-pisaoranao izay ny amin'ny fitahinao anay manokana misotro anay koa miay anay ary manome tombonandro anay miaro anay amin'ny ratsy rehetra ary ankasitrahanao indrindra izany fiarovanao izany sy ny ataonao mandrakariva amin'ny fiainanay ampitombony finoanay izay mahanao hitoetra mandrakariva ka tsy salasalana any amin'ny fitatananao aminaran'i Jesosy amen. Ho teny mofony anantsika androany dia manao hoe Kristy no tahafo fa tsy zao tontolo izao. Iray amin'ny Timoty voalohany toko 1:10 manao hoe fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra koa ny sasany izay fatrapitady an'izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Amen. Naseho ahy fa tady eny amin'ndoza lehibe ny vahoakan'Andriamanitra satria maro amin'izy ireo no poniny tany ka eto amin'izao tontolo izao no ifatohan'ny fisainany sy ny fitiavany. Arakaraky ny fahazavana sy ny fahasoavana ary ny fanomezana nomenantsika ny andraikitra izay akinina amintsika. Ireo mpiasa izay manana talenta sy harena ary tombontsoa sy fahaiza manao betsaka indrindra no ankinany ny andraikitra izay mavesatra indrindra ihany koa. Nolazaina tamintsika tokoa manko ny momba ny olona sasany manodidina antsika izay ao anatin'izany sokajin'olona izany. Mahaliana tokoa ny mikasika an'ireo mandrakariva rehefa mety ho tombotsoa arak'izao tontolo izao na dia izay bitika indrindra aza ny fahaiza-mivarotra sy ny fampiasam-bola mahomby amin'ny alalan'ny fifampirarahana amin'ny vola madinika indrindra no nanangonan'izy ireo harena. Tamin'ny fanaovana an'izany anefa no nampianariny fahaiza-manao izay tsy mifanaraka amin'ny fitombohan'ny toetra kristianina satria tia ny lavitra no Andriamanitra sy ny fahamarinana izao tontolo izao sy ny tombotsoany. An'Andriamanitra avokoa nefa ny fahaiza-manao ananan'ny lehilahy sy ny vehivavy raha rano tanteraka ao amin'ny teniny fanahafana sy ny fitiavana n'izao tontolo izao. Ireo izay manam-pikasana hanangonan'ireo harenan'izao tontolo izao dia latsaka amin'ny fakapana sy ny fanjika ary ny filana maro izay tsy misy antony sady mandratsa izay tena mandetika ny olona ao amin'ny fandanganana sy ny fahaverezana. Fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra koa ny sasany izay fatrapitady an'izany ho ny ten'Andriamanitra dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Ry havana malala, Jesosy dia efa nanokatra lalana mba hahazahoantsika rehetra fahendrena sy fahasoavana arihery. Izy tokoa no ohatra ho ahy, ohatra ho anao amin'ny zavatra rehetra ary tsy misy ninonninona tokony hamily ny saina izay tsy mifantoka amin'ny tanjona izay manandanja ny fiainana dia ny ananana ny Kristy ao amin'ny fanahy ka hampiempo sy hampilefitra ny fo. Engany izy ny teny izany ahatonga asika hifantoka bebe kokoa ny amin'ny zava-panahy ary azadina fa mandalo tokoa izao fiainana izao. Vavaka isika. Ianay tsara indezan'andro mbola avy-pisaoranao izay ny amin'ny fitahinao saotra ny amin'izany toromarika avy aminao izany. Ampianaro izahay isan'ny andronay, ampianaro izahay hankasitraka ireo rehetra avy aminao ary taio manokana izahay tsirairay avy izao aminaran'i Jesosy amen. Yeah.